Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ry taola-maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Aza gaga amin'izany lohateny izany tsika ry havana. Fa tenin'Andriamanitra izany izay voasoratra any amin'ny Ezekiela 7:7, ambarany eo manao hoe: dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taola-maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Inona moa ry havana ny zavatra nitranga na tonga izany teny izany? Rehefa vakianao manomboka amin'ny andininy voalohany dia mitantara Ezekiela ilay mpaminany teo amin'ny Israely fa nentin'ny fanahan'Andriamanitra ao amina lohasaha iray izy. Ary io lohasaha io dia nambarany fa feno taolana. Maro dia maro ilay taolana ary hitany fa maina dia maina ilay taolana. Dia nentina nandehandeha tamin'ireo taolan'ireo izy izany tamin'io lohasaha io. Mampatahotra izany izany ilay angambany ilay antsoina hoe vision d'horreur. Raha ianao no hoe entina mandehandeha amina lohasaha feno taolana izany ary taolan'olombelona ilay izy. Misy ny karandoha izany, ny fe, ny ranjo, ny tanana, ny tratra izany no hitanao miparitaka amina lohasaha anankiray. Be dia be ilay izy. Dia nanontanian'Andriamanitra izy amin'ny andininy 7 manao hoe: ry zanak'olona, moa mbola mety ho velona ihany va reto taolan'ireto? Dia namaly Ezekiela manao hoe: ianao no mahalala ozy izy. Dia io amin'izay ilay andininy 4 dia niteny tamin'ny Andriamanitra manao hoe: maminany amin'ireto taolan'ireto ara ozy izy ka ataovy aminy hoe ry taola-maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Zavatra ohatrany hoe tsy ho tanteraka izany satria ny taolana anie zavatra tsy afaka andre. Tsisy sofina intsony anie reo ahafahandreo mandre. Nefa dia izay ny baikon'Andriamanitra hoe teneno ireo taola-maina ireo. Maminany le maminany dia hoe manambara ny afatra, ambarao amin'ireo taola-maina ireo ny afatra izay omeko anao. Nisy afatra manko izany izay namen'Andriamanitra azy manao hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto: indro asiako fofona ianareo ka ho velona ozy izy, asiako ozatra ianareo ka hampaniriko nofo, ary ho saronako hoditra ianareo izy, ary asiako fofona ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Izay ilay afatra. Izay afatra izay zany nasiana no tenenin'i Ezekiela tamin'ireo taolan'ireo. Izany hoe ny azahoantsika azy dia hoe nasiana nitoriteny tamin'ireo taolan'ireo zany Ezekiela. Nasiana nitoriteny tamin'ireo izy. Dia nataon'ilay izy eo amin'ny andininy 7 dia naminany ao izy arak'izay nandidiana ahy. Ary noho efa naminany ao dia injany nisy feo. Ary indreo nihetsiketsika sady nifanantona ny taolana, sady nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny sarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Rehefa nanomboka niten'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ireo taola-maina ireo Ezekiela, dia nanomboka nihetsika daholo ilay taolana dia nifanantonantona amin'izay. Nifanantonantona dia nanomboka nisy ozatra, hoditra, nofo. Fa mbola tsy nisy fofinaina. Mampatahotra izany kanefa dia izany ny zavatra hitantsika eto aloha. Dia avy eo amin'ny andininy 7 dia hozy Andriamanitra taminy manao hoe: maminany indray izy ny amin'ny fofinaina. Eny, maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra 4 ary fofinaina ka tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy. Izany fofinaina izany dia zavatra tsy hitan'ny maso akory izany. Nefa dia nasian'Andriamanitra niteny tamin'ny rivotra teo indray zany Ezekiela hoe maminany izy lazao amin'ny fofinaina hoe, izany hoe nasiana miresaka amin'ny rivotra indray zany Ezekiela aloha eto. Nasiana mitoriteny amin'ny rivotra. Fofinaina tsy hitan'ny masony ihany izany no asiana hitenenany. Hoe manatona ary fofinaina any amin'ny vazatany 4 avy any dia tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona. Dia ambariny andininy 10 dia naminany arak'izay efa nandidiana ahy izy ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Rehefa nataon'ilay izy dia nahagaga fa dia tonga tokoa ilay fofinaina dia nitsotsoka an'ilay taolana dia nitsangana ilay taolana velona, nisy aina tao anatiny. Dia inona moa ny zavatra tian'Andriamanitra naseho tamin'izany rehetrarehetra izany? Eo amin'ny andininy 10 izy manazava amin'izay dia hozy izy tamiko, izany hoe hozy Andriamanitra tamin'ny Ezekiela zany: ry zanak'olona, ireo taolana ireo dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe: maina ny taolanay, levina ny fanantenanay, fongotra izahay, ka maminany ka ataovy amin'ny hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izany hoe ilay taolana izany dia tsy inona fa ny Israely izay babo tany Babilôna. Dia mahatsiaro hoe maina ny fiainanay, tsisy fanantenana intsony mihitsy izay, rava tanteraka, potika tanteraka, tsisy mahaolona anay intsony, tsisy mahafirenena anay intsony, tsisy fa potika tanteraka, maina
ny fiainanay ozy izy dia ireo zany a no nambaran'Andriamanitra hoe ambarao aminy izao teny izao. Nisy faminaniana zany, nisy tenin'Andriamanitra zany nambara dia nidikan'izay dia hoe rehefa ambara zany io teny io a dia Andriamanitra no hanangana ny Israely indray, hanala azy amin'io fahafatesana misy azy io. Ary zany mihitsy ny ambaranao manao hoe koa maminani ka ataovy aminao izao no lazain'i Jehovah tompo izy indro ry oloko izao no hanokatra ny fasanareo ary ampiakaroka avy amin'ny fasanareo nareo ka hoentiko ho any amin'ny tanin'ny Israely. Izay no midira hoe any am-pahababoana zany ny Israely satria hoe ampiakaroka avy any amin'ny fasanareo nareo zany hoe ilay fasana dia ilay toerana mahababo ndry zareo. Dia avoaka koa nareo izy dia hoentiko any amin'ny tanin'ny Israely zany hoe ho atsangako amin'ny maty ianareo, ho velomiko ianareo izy dia ny teny zany io teny izay avy amin'Andriamanitra io zany a no ambara amin'ny Israely dia ho tanteraka izany zavatra izany. Inona ry havana ny lesona tsoahantsika avy amin'izany tantara lava dia lava izany. Eo amin'ny fiainantsika koa dehibe ny endrika fahafatesana izay mahatonga antsika hiteny mihitsy manao hoe tena maina tanteraka izany fiainako izany, maina tanteraka izany fiainako izany. Angamba mety hoe marary ianao dia ilay aretina tsapanao mihitsy hoe efa manomboka ozanao efa ohatran'ny efa olona maty aho, efa tsy metsika tsonina ny ilako, efa tsy metsika tsonina ny tongotro, efa ohatra an'izao, efa eo ambony fandrinanao sisa dia mahatsiaro an'izay le hoe fahamainana izay ianao. Dia tadidio fa izao mihaino ny tenin'i Jehovah, fa io tenin'Andriamanitra io dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ao anatin'ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra dia manome hery anao Andriamanitra ary afaka manangana anao izy ao anatin'ny tsy fahasalamana izay mahazo anao satria izay ilay herin'ny tenin'Andriamanitra mitondra finoana dia iny finoana iny no mahatonga antsika ho sitrana, ho afaka amin'ny aretina izay mahazo antsika ary vitan'Andriamanitra zany. Nisy lehilahy anankiray tamin'ny jaona toko 5 nararina nandritra ny 7 taona teo amin'ilay farihy antsoina hoe Betesda. Fa rehefa niteny Jesosy Kristy tamin'ny manao hoe mitsangana, mandehana, betaony fandrinao izy izay teny izay dia teny misy hery, misy fahefana, misy aina. Dia izay teny izay no reny dia tonga dia nitsangana izy. Lehilahy nandritra ny 7 taona ny narary nitsangana satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ry havana ka mahavita manasitrana antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary zandro dia te hitaona antsika amin'izany mihitsy mihaino ny tenin'i Jehovah. Ny tenin'ny dokotera foana no hainoanako, azonao hainoana tsara zany kanefa ny tenin'Andriamanitra tena raisina, ny tenin'Andriamanitra hainoana dia ho hitanao fa omen'Andriamanitra famelombelomana ianao. Angamba no anatin'ny tokantranonao ao tsapanao hoe maina tanteraka ny fifandraisanao na amin'ny zanakao zany na amin'ny vadinao zany. Ary mety ny vadinao angamba mety efa tsy dia makao tokantrano intsony raha tsy efa tsy niraindray sesa voamody fa variana any amin'ny fiainana sy ny filana samihafa any ambadimbadika any dia efa tsapanao mihitsy hoe tsisy mahatokantrano ny tokantranonao intsony fa maina tanteraka ilay tokantranonao, tsisy fanantenana intsony ianao, kivy ketraka ila moifo mihitsy manoloana efa hadisom-panantenana zay kenanao ao anatin'izany tokantranonao zany izay hitanao sady hoe ohatran'ny elo fa tsy misy fiadanana mihitsy ato anatin'ity tokantranoko ity. Izay ilay fahamainana, izay ilay taola-maina zay. Dia izay koa no mbola didy omenanao androany ry taola-maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Manomboka miverena ry havana mihaino ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io tokantranonao io. Dia raiso ny tenin'Andriamanitra izay torianao anatin'io tokantranonao io fa izany teny izany dia misy hery hanangana sy ampitambatra indray izay zavatra efa nisaratsaraka rehetrarehetra ato anatin'izany tokantranonareo zany, hamelona indray izay zavatra efa matimaty rehetra ao anatin'izany fifandraisanareo zany. Izany no herin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe zavatra tsy possible ilay izy ato amin'ny Ezekiely eto nefa dia rehefa nataony Ezekiely ilay izy dia io tokoa fa nitsangana ilay zavatra efa maty teo. Rehefa tena ataonao zany ry havana ka tena vonona ianao handray ny tenin'Andriamanitra ka hihaino sy ankatoza lazain'ny tenin'Andriamanitra aminao dia miteny aminao fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra manangana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Angamba ny eo amin'ny toerana misy ianao ny asanao sy ny fivelomanao efa tsy mandeha intsony, tsapanao efa mitady ho faty izy zany, taola-maina zany ry havana. Ary dia mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao, hihaino ny tenin'Andriamanitra, inona ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany ianao zay hatanterahana. Aza mihaino ny feo an'izao tontolo izao izay mitarika anao amina alatra kolokolo, lainga sy ny fitaka samihafa mba hahafahana mamany problemanao, fa ny tenin'Andriamanitra raisina, ny tenin'Andriamanitra hainoana, ny tenin'Andriamanitra hainoana dia ho hitanao fa atsangan'Andriamanitra ianao.
izay mandre ny teniko izy ka mino izay niraka dia anana fiainana mandrakizay. Afindra hiala amin'ny fahafatesana izy ho amin'ny fiainana. Ny toko 5. Ry havana, te taonantsika amin'ny dian'io ity, indraindray anatin'ny fiainam-panahintsika, anatin'ny fiangonana misy antsika, mahatsiaro an'izay fahamainana izay tsika. Manomboka efa tsy hitantsona anao amin'ny asa fanompoana izay endrika entanao. Ny fivavahana amin'ny andro alahady aza moa efa manomboka efa tsy dia tonga firy intsony ianao mivavaka. Ny mivavaka ao an-tokantrano efa tsy vitanao intsony, akoatra ny mivavaka alohan'ny sakafo sisa. Maina tanteraka ny ara-pananao ka na ny fakapana samihafa raha miverina mahazo anao daholo indray. Dia izany andro te hitaonanao fa mihainoa ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra isika dia reraka, mosarena. Fa io tenin'Andriamanitra io no sakafo ny fanahintsika. Ka ataontsika ahoana moa no atanjaka raha ohatra ka tsy ampy sakafo ny fanahintsika? Ny tenin'Andriamanitra ry havana manahoana ny toeran'izany tenin'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao. Moa ve manana fotoana ianao hiainona an'Andriamanitra? Ny olona matanjaka ara-panahy dia tsy maintsy izay olona manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny teniny. Tsy maintsy fa tsisy hevitra mihitsy no hoe atanjaka ara-panahy nefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra akory. Fa io tenin'Andriamanitra io no famelombelomana ho an'ny fanahintsika. Io tenin'Andriamanitra io no mampahery antsika sy mampitraka antsika. Io no manome finoana antsika ka ahafahantsika mijoro manoloana ny fakapanahy sy ny zavatra maro isan-karazany. Ary io tenin'Andriamanitra io no nampiasain'i Jesosy ka nahatonga azy nahatohatra ny fakapanahy rehetra izay nataon'ny devoly taminy. Ny firenena raha jerevana dia mahatsiaro fahamainana ianao amin'ny lafiny maro isan-karazany mihitsy. Raha tsy safidy hiain'ny tenin'Andriamanitra ry havana, raha tsy mbola mandray fanapa-kevitsika hiain'ny tenin'Andriamanitra ka hitondra ny fiainam-pirenena araka ny tenin'Andriamanitra, dia miteny amintsika fa mbola ao anatin'ny fasana foana ny fiainan'ny pirenena. Ary tsy ho tafavoaka velona mihitsy isika, satria Andriamanitra ihany no manangana ny maty rehetra. Herin'Andriamanitra sy fahefan'Andriamanitra anehoany manao hoe ho fantatrareo fa izany Jehovah, ho hitanareo fa izany Andriamanitra. Mahay manangana ny firenena izay efa heverina ho toy efa maty Andriamanitra. Ary Israely zao dia tena firenena mihitsy eto firenena mihitsy eto ilay ambara hoe taola-maina. Kanefa dia vitan'Andriamanitra izany satria hiainoa ny tenin'Andriamanitra, hiainoa ny feon'i Jehovah. Raha ny feon'i Jehovah no hiainoa ny mpitondra, hiainoantsika rehetrarehetra izay manana andraikitra rehetrarehetra amin'ny toerana samihafa izay misy antsika, dia ilay feon'i Jehovah izay miteny manao hoe mandehana amin'ny fahamarinana aza mangalatra sy ny ohatran'izany dia miteny amintsika fa izy fahavelomana ho hita eo anivon'ny firenena. Ary eo anivon'izao tontolo izao izay mikorotana sy hitana hoe miamaty miapotika mialoha amin'ny ady sy ny aretina ity, dia izany ny vokatry ny tsy fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Izany ny vokatry ny fialana tanteraka amin'Andriamanitra. Mila miverina miaino an'Andriamanitra isika. Ary ianao izay kristianina, atomboy aminao izany. Andehantsika ry havana no fanamby ametraka mihitsy hoe ametraka fotoana manokana hiainona an'Andriamanitra, hamakiana ny tenin'Andriamanitra. Fa io no sakafo mamelombelona ny fanahintsika, ahatonga antsika hivelona. Fa i Jesosy efa niteny fa tsy ny mofo ihany no hivelomany olona sisy fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy mihitsy anie io teny io Jesosy mihitsy ilay teny tonga nofo. Ka rehefa mandray an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia midika izay mandray an'i Jesosy Kristy ianao zany izay midikany. Dia io Jesosy Kristy io ilay fiainana. Ka rehefa raisinao ilay teny fiainana dia miditra ao anatinao ny fiainana. Dia manana ilay fiainana ianao, manana ilay fahavelomana ianao, miala amin'ilay fahafatesana izay nisy ianao teo. Dia te hitaonantsika ho amin'izany omeo lanja ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa miaino dia tena miaino tsara. Fa fantatry ny devoly mihitsy hoe ianao raha miaino dia ahazo famonjena, raha miaino dia ahazo finoana, raha miaino dia ahazo fanafahana. Dia kotabaisina ianao. Ka na fahainoanao an'izao toriteny izao ara dia sady misy zavatra be dia be manelinkelinao anao tsy ahafahanao tena mifantoka tsara amin'ny fahainoana ny zavatra rehetrarehetra fa ohatran'ny sombitsombony ihany sisa ny voarenao anatin'ilay izy. Fa tsy maintsy manohatra isika ary mangataka hoe tompo omeo hery ahafahako tena mandray ny teninao marina fa io ihany ny vahaolana ho an'ny fiainana rehetra izay karakaina, mosarena, taola-maina. Misy fotoantsika tena miteny izany hoe maina ny fiainako. Tsapanao hoe maina ve ny fiainanao? Miaino ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny vokatra izany. Ho an'Andriamanitra ry amin'ny voninahitra. Amen.